baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra, salantra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Fa ianareo mpiaino ve no manitra voninkazo sa izahay mpankafy Kristy no manitra ravikazo e? Tsy ianareo akory no manitra voninkazo na izahay no manitra ravikazo, fa ny fiarahantsika eto amin'ity radio vaovao masoa ity no tsara ka feno ny anitry Kristy avokoa isika rehetra. Asaina indray ianao anio anaraka ny fandaharana baiboly sy kolontsaina izay atolotro ny mpankafy Kristy. mazana loatra eo amin'ny fiarahamonina ahitantsika karazan'olona ohatra ny bolokilahy omam-boatseva ka finy atsy maminy aroa manao fitandroa manodidina izany indrindra no loha hevitra izay hobanjintsika amin'ity anio ity ry havana. Izay kolontsaina zaripahazo ny fiarahamonina kanefa toeriny ten'Andriamanitra manao hoe aza mitsangajanga. Andraka ny Exodosy 20:4 ary mbola miverina hatrany ihany koa aty amin'ny testamenta vao aty, ohatra hoe ao amin'ny Romanina 7:20 ny 9 hoe aza mitsangajanga. Nampitaraina n'Andriamanitra mihitsy ny fiodinan'ny olony. Hitantsika ao amin'ny Isaia 1:1 eo amin'ny anjiny 120 indrisy, tonga janga ity tanàna mahatoky izay feno rariny taloha sady ny toeran'ny fahamarinana. Antenanay fa efa dodiny ery izao nareo iaino anaraka ny tantara izay aroso amin'ity anio ity. Melohan'izay ampitantsika amin'izay indrindra nefa dia itirany tarika ny ando mitondra lohateny hoe zava-poana ity no dia arahantsika avy hatrany. Manara bueri
Mahafaly ny mpankafian'i Kristiny manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Singam-bolo nandavo ny vosotra. Singam-bolo nandavo ny vosotra. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Sylvain Razafindravara no Evarista. Valéry Razanatsatovo no Fonsoa vadiny. Fitiavana Rasolo Arjao no Roland. Miriam Lalanyafo no Samueline. Tojo Rabesan-dratana no Pastera. Atolotra antsika amin'ity anio ity ny fizarana voalohany. dia arabaina ry sery Roland fa vita so matsara ihany mifandraisana ny seho isan'ny mpandray fanasany tompo ah. Dia misaotra indrindra ry sery Evarista, tena zava-dehibe ho ato koa ny fahatongavan'ny sena anotrina androany, ary tsapako fa tsy ohatr'izao ity fotoanany ity raha tsy noho ny fanohanany se na ny fanohanana arabola fotsiny aza teo amin'ny akanjo dia tena zava-dehibe ho aho fa misaotra indrindra. Tsisy isorana izany e, tsisy manany ampy anery se fa sambatra izay mifanampy e. Izany tokoa tena faly mahana ny seho namany e. Dia mino fa zay se vao tena fanafo amin'ny asan'ny tompo e, andray andraikitra sy hiditra sapana amin'izay. Aza manary Evarista fa matoa nyroso amin'izao dingan'izao dia tena vonina hanolotra ny tenako amin'ny fanompona ny tompo manontolo sady efa tena ny kristiany eny foko eny ny fiainako manontolo mihitsy aza efa eo am-pelantanany. Izany ihany io amin'ny voalohany ry Roland fa tandremo so dia lasa tahaka ny afonjojoro miredareda am-boalohany fotsiny fa avy eo mora maty, nefa mino fa tsy hanao an'izany se. Aza matahotra ry sery Evarista, sady tsy miankina amin'ny heriko aneha fa araka ny fanekena natao dia ny herin'Andriamanitra no tikiko ahafahako manefa an'izany e. Engane dia maharetatra amin'ny farany e. Evarista, 5 taona sahady tokoa izay nahavitandra raha antsika e. Eno ary vonsoa, toy ny vao omaly ery tsika le ny fanaiky teo amin'ny alitary. Mandeha tsy azo tazomina tokoa moa ty fotoana. Tena izany indrindra mihitsy Evarista, ny zanantsika sy te faharoako. Finina indray e, ireo moa ny sangam-bato ny fitiavantsika ary zanaka nomen'Andriamanitra antsika dia isorana azy e. Izay mihitsy no tenenako anao hoe maninona raha mba hankalazaintsika izay 5 taona nanamasinana ny fanambadiantsika izay e. Ka zany very vonsoa tsy ho fandaniana be ah. Ianao aza nahavita nanoana an'ilay Roland namanao iny tamin'ny nanokana azy ho mpandraiko. Sasanangy samy manana ny azy re zany e. Fifanohanana amin'ny mahampinamana iny ary hitanao fa raisina mpandray fanasan'ny tompo kosa ve izy dia tsy ho tohanana e. Fa ny anao zany rehefa namanao dia vitanao ny manao an'izany, fa rehefa mba mivadinao ny mba mitenanao dia izany mba vavanao. O karery vonsoa, fa olona firy nefa nieritreretina ho asainy e, dia inona no tokony hatao sy fanomanana ny amin'izany. Mba mieritreritra fotsiny hoe tsika mianakavy kely sy ny mpiray-tam-po ihany moa fa dia anasa olona iza koa moa e. Eny e, mety hoe eo amin'ny 10 eo e. Eo 10 hoe ry vonsoa? So dia mba fandandina ny pony zany ry vonsoa. Shey, nenao koa tamin'ny mariasika izay efa fiafiana be ohatr'ireny endreniko. Mba aloha amin'ity fa 5 taona ity mba asiana makotrikotrika e. Ka mila mitsinjo vody andro merika ane ry vonsoa eo amin'ny fiainana e. Ny fanambadiana ihany koa toy ny tranokalaka ao anatiny ny manatevina, dia tsika indray ve ty andanindany foana amin'izany aloha mba ho feno 10 taona rea. Mbola roviana re Evarista izany 10 taona izany mba aloha izao kosa eny e. Amin'izany sika efa milamindamina, efa mahavita trano, efa manana fiara dia tsy maninana olona 200 raha nasainao amin'izany izay tianao mihitsy. Evarista, dinio ihany aloha e. Sady aleo nge hono ny fety ny bezaka e. Eny ary e, aleo fa amidy izany le moto iny dia miomana mandeha tongotra isan-kalahady a.
izy le namako ry Vonsoa, Roland ny anarany. Ianao le Roland, faly mahafantatra anao. Toraka izany koa ry madame Vonsoa, faly mahafantatra anao. Efa nifankahita ihany sika teny am-piangonana fa toa tsy mifankafantatrako. Izao sika mifankalala tsara. Entiko, ka ianao ny vavao e? Tsy izany ry Vonsoa fa araka n'izay efa nifampiresantsika sy ny fotoana ny fanomezana moa dia efa raha afaka pitsy ilay fotoana fankalazana ny 5 taona antsika. Dia io Roland netiko aty hanampy antsika amin'ny fikarakarana rehetra fa namana tsy mifankafoy mantsy izy ka izany na tonga azy aty hanotrona antsika. Misaotra ny amin'ny fifanampiana sy ny hafanaponao Roland. Tsy misy tokony isaoranareo mivady zany e. Eny tokony ataoko indrindra ara ny anohana anareo sy anampy anareo ny amin'izao vanim-potoana lehibe ny amin'ny fiainanareo izao. Sady efa mifanohana matetika any izahay sy Evariste dia fity mifamaly ka anjarako indray izao manohana anareo mafy e. Eny e, ka dia mbola mankasitraka anao hatrany e. Dia tonga soa aty aminay e. Ka inao no sorana anao, sorana tantely sa? Aza misahirana re tompoko. Vavaka atao be dehibe fa aza misahirana loatra any amiko. Izy io ny ry Vonsoa tena mpivavaka be e. So dia tsy fantatrao. Samy mpivavaka avokoa sika fa mivavaka ny tena hitako zava-dehibe eo amin'ny fiainana dia izay no angatahako aminareo fa hoy aho hoe aza misahirana raha zavatra hafa no ataonareo. Fa tsy Roland ve tsy tazako etsitsy e? Tena izy mihitsy io ambaravarakely io. Roland? Samueline marina, mandalindala izy zany a? Mandalindala ny mpiara-mianatra fahiny e. Ela tokoa izay tsy mifankahitanako. Ve tianareo no mipetraka e? Ety izay e. Tranonareo mihitsy ety sa manofinareo? Manofy izay ny ety ka sady mbola manofy anarana raha teo dia izay ny antony anofako. Nareo koa dia tena ela be mianatra foana. Tsy efa azo daholo ve izay hatramin'ny doktora e? Aza dia mampimery ry Samueline. Ny fianarana anie ny lova tsara indrindra e. Izay no antony ilofosana ihany koa. Marina aloha izany. Fa rehefa tsy mahatody ohatranay ne, tsy maintsy raraka eny tena-tenany ihany e. Ve moa tsy nanotsoa ianao ry Samueline? Fa ahoana marina e? Kamo e, tsy vita tsony. Ary izay kosa dia tsy mba hampandrosoana trano akory ny namana. Azafady ry Samueline fa tsika koa fa ary ingesaka be eto. Ao mandrosoa e, mandrosoa re a. Midira aty amin'ny lalindalina e. Tonga mandry izay dia manao ohatran'ny tompo-trano mihitsiko. Angarom-bilany aza izao ataonay. Inona ny masakato? Aza mihafahafa fa mipetrapetra e. Ny namana fahiny ve moa tsy namana hatramin'izao ihany e. Izay mihitsy mantsy a. Manambahiny e Roland zany e. Mahafana ery zato resakareo. Tena mahafana mihitsiko. Tonga soa ianao. Ianao moa izany izao no izy? Izy ry Samueline no Evariste. Evariste? Ie. Dia izy kosa ry Evariste no Samueline, mpiara-mianatra tamiko hatramin'ny fony fahakely izy io. Sendra mba mifankahita teo fotsiny re izay e. Faly mahafantatra ry Samueline. Zaho koa faly mahafantatra ny Evariste. Tena mahafinaritra ianao izany ary sarika be mihitsy a. Tsika indray tena zaho mihitsy sarika lalandava. Tonga namana ianao ty Roland.
Aleo ngamba aloha za angatadalana dia efa tamana be ihany azako. Ato aminao koa ty tsisy akorona dia mba kitoza kely fotsiny aza. Ohatray, dia andesady ve ianao ry Samuelina nefa vao eo ny tonga vao ikarakara ane tsika io e. Aiza kosa dia ho tonga namana vao mavomavo fa eo ihany aloha e. Raha tsy maika koa dia tonga dia nanampy anao nikarakara tato mihitsiko. Zange tonga dia mandray charbon e, tonga dia mandray vilany, tonga dia mitetika hena, legioma, mahandro, dia avy eo koa mihinana. Eo koa ianao dia be resaka eo ry Samuelina fa inona ary ty. Aleo dia manao fotoana manaraka fa ny androany aloha angatadalana e. Mipetraha aloha ry Samuelina sao dia mifahatongava kokoa sa raha tsy tianao e. Aiza koa e. Ay, eny ary fa dia omendalana ianao raha maika ry Samuelina. Alao zokiny ao afara ny fikarakaratsika sy ny kirana manaraka e. Alao ateriko izy fa sety Roland tena tsy manaja vahiny mihitsy ka. Alao ateriko ianao ry Samuelina sa tsy mety aminao? Ohatry mitady edy Ndao marina mihitsy zany. Eny ary fa dia mandra-peony nareo mianadahy e. Zay ary fa dia manaraka zany raha sitrapon'Andriamanitra e. Za koa se ody dia any dia any fa mandra-peony sea. Foana mihitsy ny aminareo sy Samuelina reto ry Evarista. Ohatrany tsy milamina. Fa ahoana e? Inona le tiany sy atongavana fa tsy azoko mihitsy tsy milamina ahoana? Aizaka dia mahita ny sy miaraka amin'ny foanako. Magaga ihany zany. Ka sendra tafaradalana ary se ve tsy hiaraka? Sady nga koa moa fady tany miaraka e. Aza miseho manafina ry sea. Tsory amiko ny famarinana e. Tsy azoko mihitsy se zany. Marinina ny tiany seho tsorika e. Tiany seho amoron-dainga mba ilaza marina. Aza olakolaka ny resaka ry Evarista. Tiako ilaza marina se mba tsy amoron-dainga e. Ho divitry ny lainga ngeny efa raha ny sera izao mitoy e. Zao ary e. Namako moa se ry Roland ka tsy hanafenana. Tiako i Samuelina ary efa miaraka ai. O ry Evarista. So mba adin'ny se ary fa efa manambady ange se io e. Ary vao tsy ela kory ny nankalazana ny fahadimy taonan'ny mariazinareo sady natao nakotrokotroka ery. Kizao sady se dia hoe miaraka amin'ny Samuelina ahoana. Zay mihitsy nefa saika tsy ilazako an'izany tamin'ny se amin'ny moral ny se io. Misy ry se ny firana dia misy ny firana fanampiny dia tsy ampy an'se zany ny fitiavan'ny vadiny se an'se dia nampiana Samuelina ho fanampiny. Ampy ihany teo aloha saingy efa nena mpitoerana tahaka ny feanatitra e. Dia mila ampiana. Fa nena mpitoerana ahoana ry se fa angatsy ny fitiavan'Andriamanitra ny fototra ijoroanareo e. Ko niena ahoana? Tsy azoko. Zany tokoa. Ary nenay Samuelina nga iveriny se fa tsy fitiavana inona e. O ry Evarista, dia sahanse ve nilaza amiko fa fitiavana avy amin'Andriamanitra ny tiavany se an'ny Samuelina nefa se rehefa manambady. Ka mifankaty zay ry se fa aza mitratrevatreva. Alao ilaminy. Tsy hitako izay olany se amin'izany sa makarary an'se zany. Akarary tokoa ve moa tsy akarary fa mampalahelo aza ny toetra an'se zany. Eny tsy mampalahelo ihany fa mampalahelo an'Andriamanitra ihany koa. Fijangajangana tsotra izao anery se zany ataon'se zany e. Sao tsy fantatro se ary. Sefa hoe milamina ho afinina ary ty. Ary kalma fotsiny se dia tandremo sao dia be tato-bolana any amin'ny vonosoa any fa sady tsy hainy se ve le fomba tanitsika malagasy hoe soa amin'ny manandroa le retsy e. Soa amin'ny manandroa fa mety avoan'ny se tokoa ka manontany an'se aleo ve ny fomba tamin'ny malagasy sa zay ambara amin'ny baiboly no raisiny e. Fomba ndrazana tsitsy izay maharatsy an'izany ser Roland ary zay koa ne taranak'andriny e. Na mbola 12 raha mbola atoniny. Tena tsy naposiko toy izany se ty ry Evarista. Mivavaka ho an'se ahy ary tsy misorona manambara amin'se fa mbola tsy tara raha izao miverin-dalana iverina eo amin'Andriamanitra. Mibebaka aza manohy an'io lalan-dratra ny se io tsony se fa lalana mitondra any amin'ny fahaverezana ane io e. Fa iza miteny amin'se fa miverin-dalana ahy e.
Zara manao asa soa manao adidy ao am-piangona tsy tadidiny senga tamin'ny senindray sy nampandray farany teo taoko misy ihany nataoko. Mbola taiza ianao rehefa Evarista toa elona be vao tonga. Inona ny olanao amin'izany e? Mbola nisy dinalehako. Inona ny olona ahoana fa mba fombako nge mba manontany anao hoe efa andro amin'ny firy kosa ve zao ianao fa mamiditra ny trano? Kaiza be fanontaniana fa mandreraka ry vonsoa vao tonga ve le olona de totofana fanontaniana. De tsy mba tsapanao akory ve re Evarista ny fitaitenako vatoko ane ianao de zoako mba manontany anao e. Inona ny mampitaitaina anao efa inona ny tsy ampianao atatrano ato? Tsy manambola ianao sa tsy mitafy sa tsy mihinan-kanina sa tsy vita koa ny adiditsika ny am-piangonana. Fanontaniana tsotra ve ry Evarista no apetrako aminao de fa asiana ohatr'izany mba asesinao ampiko. Ka efa mamaly tsotranao ihany koa ny ahy e. Nisy dinalehako. Niova mihitsy ianao ka. Niova inona e? Tsy azoko mihitsy ianao molongolongo be fanontaniana kizitinjitina tsy hita hoe ahoana. Ka tsotr'izany mihitsy ny Evarista nahafantarako anao hatramin'izay e. Tato ato ianao tena hitako nisy fiovana tanteraka mihitsy. Ka atao vevarosy tandray ny anarako raha efa hitanao niova raha zay mampety anao e. Evarista, inona ary ty e? Ao, ambe aloha isoroko ny akanjonao reny fa jerenge ty atsembohanao e. Oko zao ka. Misaka sa atoriako fareraka. Ndray, dia ifika ohatran'ireny manaly in'ireny ve zany za? Tsy sakafo zany ianao? Efa voky ahy e. Efa vonao daholo nge sakafo e sady efa tena tianao be mihitsy ny nataoko ao. Tsy hinana fa sesefo ry vonsoa ary aza asiana gidragidra raha ngalefenana. Evarista, efa hoe reto aho le akanjonao dia andao hivavaka tsika e. Jereo ny ankizy efa vita homana daholo dia jereo ny ety ianao e. Ianao nge sisa ny andrasana e. Izy blouson sy jean nitsy ny anaovako fa misy dialeako androany ny vonsoa fa tsy afaka hivavaka. Ndray, fito dehibe nge ny ao am-piangonantsika androany e. Ka zava-dehibe koa no atrehako androany e. Ary aza mifanerinery amin'le resaka fivavahana fa io zay terem-panano mivavaka ary vonsoa. Ndray, hatraminao vinako eo ianao no mikatsina zoto makany am-piangonana e. Efa hoe misy programa fotsiny ary vonsoa de ampy zay areny mivola de ataovy ny adiditsika any. Ka mba mifanatrona koa nge ny zava-dehibe fa tsy hoe reto vola reto akory e. Alahady andro ny topo natao andro ivavahana izany. Fa natao elana sasatra ihany koa fa sao de adinonao. Nefa rehefa be koa ny asa de tsy maintsy mandeha. De andeha asa zany ianao? De hitady vola ako. Nga anareo manana vola hoentina hivavaka raha tsy mitady a. Ny fiainana nery vonsoa tsy vita mora e. Sady mivola maranga, mivola nozatry ny fiainana raha teo. Iny ary fa rehefa tsy andeha ianao de aleo zay teny mianaka any andeha. Ataovy izay mahafinaritra anao e. Ndao e, de mivavao anay mpanota. Hafahafa mihitsy le ranga tika. Tsy mety ry se ty ataony se tia. Fa inona mety e? Fa tsy samy manao zay mampetipety amin'ny fiainany ve? Atsao ny tokantrano ry se Evarista. Aoko manakajy eo amin'ny olona rehetra ny fanabadiana. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra e. Fa iza moa no miteny amin'se fa tsy manaja ny tokantrano koa e. Hitany se tsy mitafy ve mivady aman-janako sa tsy mihinan-kanina sa tsy mandeha mivavaka ohatr'izay olona rehetra. Fa ty fampirafisana ataony se ivelan'ny tokantrano tika. Mety zany amin'se. Fiainako zany Roland fa tsisy idirany se a. Zay apetipety sy zay ampivitamin'ny fianarany se atao. Mananatra ny se amin'ny anaran'ny tompo ary Evarista mba matahory se an'Andriamanitra. Zavatra matahotra ngery se no azony tan'Andriamanitra velona e. Hoy ny Hebreo 10:1. Tsy biby fampitahorana ry se Andriamanitra. Ary atray zara ny fahalalany se hoe Andriamanitra de fitiavana. Ny se indray mampitahotra eo. Fitiavana tokoa izy saingy fahafatesana nery se ny tambon'ny io de sao tsy fantatro se zany. Fantatro ohatro miposiko zany Roland fa tsy se indray no anoro ahy. Ary nga mose tsy manota
Mba ajaovo ny sovadiny Sery Evarista. Fanambadiana ary Sery Evarista ohatran'ny loka. Indraindray mba miovaova fa tsy dia akoho androany, akoho rapitso, akoho afaka pitso, akoho foana mandavantaona de leo se. De mety mba te hinana henan-kisoa koa se indraindray. De Samoelina zany henan-kisoa an'ny se. Aza manao fanoharana diso ry Evarista. Laharay de vavy namoronan'Andriamanitra amin'ny fanambadiana. Ka Andriamanitra nerseny namorona vehivavy betsaka noho ny lehilahy e. So de tafahoatra loatra ry Evarista. Andriamanitra nersy tsy azo vazivaziana fa zay afafon'ny olona nojinjainy araka ny Galatiana 5:7. Aleo andeha koa fa seko ohatra reny anjely latsaka tany reny. Tory teny lany daty efa tokony ho atao tamin'ny lahady angamba iny nataony se androany iny tsy vita. Zany mongomongosany se sy darodarofany se eto. Zay fa velomy se. Mono ary Evarista. Ahoana k'izay Samoelina kely ah. Fenao ve ho azany hoe manambady ve ianao sa mbola tsy manambady? Fina mahatonga andria metraka an'izany fanontaniana izany e. Fenao ve tsy matoky ahy e? Ka valio fotsiny aho hoe manambady ve ianao eny sa tsy? Raha tsy de ahoana ry Samoelina? Raha tsy de faly be ako. Zandray ve moa ko alahatra? Ary raha eny de... Hoe manambady ve? Ie de raha hoe eny ho ady ahoana? Andre kosa, fa eny ve zany sa tsy e? Eny sa tsy? Eny sa tsy... Tsy sa eny ry Samoelina? Zangy manontany anao e. Ko zandray ny ametrahanao fanontaniana? Za koa ry Samoelina zanaovanao fitsapakevim-bahoaka eto eny sa tsy hoe mampimehamita ny Samoelina. Latsabato miafina. De zao ve ianao ry Samoelina voanao an'izany fitsapakevim-bahoaka amin'ny alalan'ny latsabato miafina izany a. Ianao raha milaza fa efa tena tiako ahoana indray raha eny ny valiny de ahoana indray raha tsy. Zany ve tsy androso ianao maty ray be mo hemotra maty reny be? Sady za koa anefa tianao e. De ho sanatriva re anenina noho ny fitiavanao ahy ianao ry Samoelina e. Evarista, aza hodikodina andresaka e. Efa manambady ve hoa ianao sa mbola tsy manambady? Ny tena marina aloha ry Samoelina de efa manambady ah. 5 taona lasa zay ny vadianay. Tena nifankaty zay ary roa ny zanakay. Lahy ray de vavy ray. Inona re zany reny sofoka izany e? Zay e, ianao ihany moa no nanontany azy teo de rehefa teneniko aminao indray de toatady-tsy ho zakanaoko. Andray ry Evarista, vonofinoako ianao androany. Inona ary ty ry Samoelina? Teve ianao efa manambady, de ahoana fotsiny izany za? Ianao raha nilaza hoe tianao ana inona na inonako. Hoe rehefa misy an'izany indray de masisika ohatr'izany indray Samoelina kely sarika. Masaka? Aza manao an'io kiry Samoelina. Anaovako kongo foy eo ianao fa ny Samoelina nge mety hivadika Saolinina e. Nitony aloha aza manao sangy ratsy ohatran'io moa ry Samoelina. Za koa hivadika Brisly rehefa hivadika Saolinina ianao ka. Fiverinao fa mivazivazy aminao nga sa? Io ianao? Samoelina! Ory Samoelina, alolo ifampiresaka ifanazava tsara e. Samoelina aloha ifampiresaka hoa de ifanazava tsara. Inona ary ty miritondritana fotsiny ty? Samoelina! Lasa ihany izy marina. Ndrifatra tsy azo ny tazoma. Ianao koa moa no adala sy mahay vandroko.
pastera. Ahoan'izay ianaka fa nahoana dia mitomany toy izao ianao ka? Fa ina ny olany? Loza pastera. Tantarao ah, ina ny olanao? An'izay olo tiako izay. Nisy olana angaha taminareo ka? Tsisy olana e, tsisy olana fa ny olana dia izao. Tantarao e? Tena tiako izy ry pastera, tena tiako. Dia izay mahatonga anao mitomany toy izao satria tianao loatra izy? Tiako loatra izy nefa. Nefa ahoana e? Nefa tena tsy saiko ny teny azy aminao pastera. Tantarao ah, entintsika anatrihan'ny tompony izy zany. Pastera, efa manambady anehoany izy. Efa manambady? Ko tianao ahoana? Ka tiako ahy izy fa za tsy nafantatra. Ka efa fantatrao zany izao dia mila manaja tena ianao ka? Manaja tena ahoana e, izy ange efa tiako ry pastera e. Tena zany ny tena hoe efa tena tsy haiko tsony izay tenenana azy. Ka efa nandiny tena teo anatrehan'Andriamanitra ary veloha ianao ty? Tsy izy rehetra tiana anie dia efa dininy. Dia atao ahoana zany, izy tia, za koa tia azy. Le tao anatin'ny nofoko mihitsy izy. Jereo aloha ny sitrapon'Andriamanitra. Izay sitrapon'Andriamanitra ihany itsika ny tanterahana. Ka na nofo tsara tarehy azy ianao, rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia ndeha atsahatra. Atsahatra? Dia hoe asainao hisaraka amin'ilay olo tiako ahy zany. Toa tsy vitako izany ry pastera. Dia tsy vitanao hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra? Izay tena hita hoe tokony tanterahana mihitsy. Fitsangajangana tsotra izao izy zany, sady fangalaram-badin'olona izay voararan'ny didin'Andriamanitra. Dia izany ve nao ampijalianao tena toy izao? Isa rao tsisy atakano izany ry Samoelinina, fa ny mpitsangajanga sy mipaka vadin'olona dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Andray kosa misy an'izany ve ao anatin'ny Baiboly? Fangatsy ny fitiavana ny lehibe indrindra, ny fitiavana manarina fahotana maro. Fitiavana sanoka avy amin'ny devoly izany Samoelinina. Ary entitra no miteny aminao isa rao tsy misy atakandro izany raha tsy te hahita angano ianao. Ary hoy ianao ty hoe misy an'izany ve ao anatin'ny Baiboly? Dia aleo asehoko anao mihitsy ny Koritianina voalohany toko 1, ny 5 ka hatramin'ny 10. Dia aleo ianao mihitsy no mamaky azy. Hitanao io mazava be, aleo ianao mihitsy no mamaky azy. Vakio tsara fa aza manao an'izany zany tsisy lalitra io. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitany ianareo hoe fampitsangajanga sy mpanompo sampy sy mpaka vadin'olona. Mazava be zany. Sy ny sodomita sy mpangalatra sy mpierina sy mpimamy sy mpanao ratsy sy mpanaratsy ary mpanao akerany dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava be zany tenin'Andriamanitra zany Samoelinina, tonga dia isarao tsy misy atakandro azy zany vadin'olona izany. Andeha ny sitrapon'Andriamanitra no tanterahantsika. Evarista. Andriamanitra tsona fa izay Evarista zany efa vadin'olona izany. Tsy eo aminao ny toerana pastera. Sady mba efa mbapandray ihany ve ianao ry Samoelinina dia mivoana be toy izany. Sady manjary lasa misotro fanameloana ho anao ianao raha mandray ny fanasan'ny tompony eo nefa mbola mangalabadin'olona toy izao ihany. Isa rao fa tsy mety izany. Zanga nangalatra azy. Fa maninona indray ianao zany nindrana? Ka zany tsy nanapo hoe zany e. Ka rehefa nindrana ny vadin'olona ary ianao dia averinao ny tompony amin'izay. Satria an'olona iny rehefa nangatahany teo anatrehan'Andriamanitra, efa vita mariazy teo anatrehan'Andriamanitra io olona dalainao io.
averinao amin'Andriamanitra. Sangana natala azy. Nga everinao fa tsy matsiaro mavesatra zao le tompom-bady amin'izao zavatra ataonao zao. Raha mba zao moa ny fantany dia ahoana ho ianao? Evarista. Jesosy antsoina ho ahy. Evarista malala, ity foko lasa dala. Zay vao fantatro fa ay manambady ianao kay. Ity zato tafalatsaka. Ty ratrako hoe mamatsapatsaka. Hoe hisaraka aminao. Nefa za dia tianao. Inona reny ataoko hoe? Zao sery Evarista, tena ekeko hoe nanampy ase tamin'ny fotoan-tsarotra izay nilalovako sy tamin'ny zavatra nitranga rehetra teo amin'ny fiainako, fa tsy azo kekena kosa ny zavatra ataony se, ny toetra ratsy ny se manitsakitsaka ny vadiny se io. Zay le mba mahavoanareo raha Roland. Tsombotro ve ny araka ihany de adiza vo efanary e. Maninona ry sera mba mianatra mba dobla fasy eo amin'ny fiainana, mahay atsy mahay aroa. Tsy mety ry seza amin'ny sabaka zany a. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany. Tsy afaka ny namany se mihitsy raha mbola zao ny toy izany se. Ary tsy maintsy andray fepetra anambaran'izao zavatra izao amin'ny vadiny se. Oka ry Roland, marina. De sena tenaina nirina indray ve no ampivandravandran'izany any amin'ny vonosoa e. Ampisarabady olona fahotanana ery se mampisarabady olona e. Tsy hainsenga le hoe zay nakamban'Andriamanitra ao ka tsy ho sarahan'olombelona no sendray no ampisaraka anay. Ny tenin'Andriamanitra ry se tsy azo atao erovan-tena amin'ny ratsy toy izany a. Zao ny teniko amin'se a, misara amin'ny Samoelinina ary ajao tsara vonosoa vadiny se. Efa izy no nekense teo anatrehan'Andriamanitra dia ajao izy. Atsaharo hatreo ny fifandraisana amin'ny Samoelinina fa ivarana ny akady aneny efa raha ny se raha zao mitoy e. Tsy fantatro senga hoe fa fahafatesana ny tambony ota. Ny fiainana ry se natao hiainana, araroty ny andro azo anaova-tsoa ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ny fahaizany se mandrindra sy mandamina azy ihany ny mahatsara sy maharatsy azy e. De ny fijangajangana ve no everin'ny se fa fanaovany-tsoa e? Tadio tsara nefa voarara sady voasoratra ao amin'ny Baiboly mihitsy ny hoe aza mijangajanga e. Sady isan'ireo didy 10 zany. Resiny se ary Roland. Andriamanitra, mba azahoaiza reza Evarista e. Ay, tena ohatra ny mirehatra be izany fahasarotam-piariko izany. Dia sanatria ve ka misy olon-kafa tiany Evarista koatra any e. Andeha havadiko vavaka izany ahako izany ka. Andriamanitra, matoky anao a. Arova Evarista dia arova koa ny tokantranonay. Amen. Ohatran'ny hafahafa izany avy ny resaka tamin'ny Roland teo a. Fa ahoana tokoa ary ty fiainako ty e. To tena manara-po mikatsaka fifaliana nefa tsy mety faly izany. Mikatsaka izay zavatra mety mahafinaritra nefa tsy mety afa-po. Aleo aloha asiana fodiana mihitsy ka. Aleo raha ngamba hihainohaino radio nalana fahanginana fa tsy. Aiza moa le écouteurako teo? Ty eny. Aleo apetaka mihitsy aloha dia henoina hira mandra-pahatonga any an-trano e. To ratsy izany fa leo vaina ka. Ary tsisy zavatra. Mba tsara koa zany hira izany a. Tena marina e. Ary zay fa tapitra sahady ara le iziko.
Zaho indray fa manomboka ny toriteny nefa aleo rangahy enona ihany a. Inona indray zao ny tantarainy ato? Ary ohatrany hoe fantatry le mpitoroteny mihitsy ane azany e. Marina tsy tena fiainako mihitsy ny tany sainy ao. Fa ahoana marina ary ty fiainako ty e. Inona moa dia mampatonga haikiry biby anao ratsy? Efa fantatro zao fa lalan'ny fahaverezana ny izorako dia toa mihazakazaka fatratra makamin'izany ihany a. Tena mila saitsaina lalina izany toriteny izany ka sao dia ty hoe le mpitoroteny ny toriteny farany horenao. Dia ahoana marina tokoa moa izany ny fiainako hoe no aviko, indrindra ho ambadika izao fiainana izao. Ary ty vadiko tena manaja sy tia tanteraka nefa dia hitsakitsahiko amin'ny Samoelina izay vehivavy taty aoriana. Tsy lasaka te hiova Andriamanitra. Amboary a, afao ihany koa amin'izay fatotra mamatotra. Mihina fa mahay manafaka ianao, tsy dia mahay mivavaka fa ianao manafaka ny fantatro. Amen. Evarista. Samoelina. Fa naninona ny tsy nitsena ianao? Fangamo tsy maintsy mitsena anao ary Samoelina. Dry, mpifankatia ko tsy ho tsena ianao a? Zay mihitsy ry Samoelina. Soa ihany fa tafahoantsika, misy fanapahan-kevitra entitra mila lazaiko aminao e. Fanapahan-kevitra inona e? Aleo aloha mipetraka etsy mihitsy tsika sy ianao dia miresaka fa tena miakina amin'ny fiainantsika mihitsy le izy. Teneno ga? Ohatran'ireny mampitaitaina be ireny koa ty Evariste ty. Zao ry Samoelina. Hoe ahoana e? Tena rehefa nandinika namadibadika ny saitsaina lalina dia aleo faranana hatreo amin'ny fiarahantsika fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra e, sady henatra eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Andray kosa? Fa ahoana? Zany ve dia ho anontanianao ry Samoelina, manambady amanjanaka ne ahy e, ary vita fanekena teo anatrehan'Andriamanitra. Eny e, efa fantatro izany. Saingy na izany kosa aza ve dia manina raha mba sarahana any ny vadinao? Sika indray miaraka. Tsy mety zany ry Samoelina. Izay nakamban'Andriamanitra hoy tenin'Andriamanitra koa tsy ho sarahan'olombelona. Ka ianao no iseho hanohitra an'Andriamanitra hampisaraka anay. Tsy hoe mampisaraka anareo ahy e. Fa bajereo ihany fifankatiavantsika sy ny firahantsika. Zavy hoe meva mbanana tena be anao mihitsy ry Evariste dia avy eo indray ianao nefa hoe manambady dia izao koa dia hisarahanao. Tsy manaiky an'izany mihitsy sary Evariste. Fitiavana santoko zany ry Samoelina. Fitiavana angalarina. Ary na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy fikorontanana ny vokatra izany fa tsy filaminana akory. Zay zany ny teninao, zay ny tena teninao. Zay ny teniko ry Samoelina, ary tsy teniko ihany zany fa sitrapon'Andriamanitra. Rehefa izay ny teninao dia misaotra betsaka ary dia androany koa ny ahitanao afarany. Tonga dia tsisy amin'ny velonay eto ambonin'ny tany tsony afa-tsoroko aminao fa hamono tena. Veloma koa ianao. Aza manantena nahita tsony ianao ry Evariste. Hamono tena e, veloma ianao. Ary tsara hoe nefa fa matoa izay maty dia noho ianao. Ary ianao mihitsy ny tena namono any, tena marina izany. Zay, veloma ianao, veloma mandrakizay. Samoelina, nitonia aloha ianao. Fanapahan-kevitra entitra sady matotra nambarako aminao. Tsy noho ny famonoanao tena na tsy famonoanao tena akory no hampiova hevitra, fa safidina ianao. Kanefa tadidio tsara fa fahaverezana mandrakizay ny miandry anao raha hamono tena ianao satria famonoan'olona izany.
tsarako e, aleo very any. Fa moramora very Samoeline zany very mandrakizay zany a. Zavatra alahelo kely io ary manjoanao eto tsy tatinao. Maika fa zany afy be zany fa rimrehetra afy maritra mandrakizay ane zany. Eo ndray koa ianao niseho be toriteny eo nefa ianao ihany nanadala teto. Moto miova ao anatin'ny fotoana indray mpimazy fotsiny ianao. Hitanao tsara zany. Jesosy Kristy ry Samoeline manova. Ary rehefa nanova izy a dia afaka manovanao ihany koa. Mangina ianao ka. Marikoriko a. Fa afaka miambahamba ny sasany. Mba tonga aloha indray ianao zany rehefa Evarista malalako a. Sabotsy ny androany ry Vonsoa e, maika hanomana ny fandehanana miangona rahampitso e. Eny e, dia tonga solo zany ianao e. Efa misy rano mafana raha andro ianao? Dia misaotra betsaka ry Vonsoa. Tena tsapako ny fitiavanao sy ny fikarakaranao aho. Makasitraka indrindra e, nisy zavatra kely zay koa netiko anao napetrako ambony latabatra ao. Ino zany zavatra nentinao azy zany e? Ao dia jereo ao fa mba surprise ry Vonsoa. Eny ary, aleo fa jereko. Oay, tao voninkazo tsara tarehy izany. Mankasitraka, tao raozy mena mitorehatra e. Tena mankasitraka anao rehefa Evarista. Mariky ny fitiavako anao miredaredy io ry Vonsoa. Elao tsy nandrenesako an'izany teny maminao zany a. Irariako mba hitoy zany Evarista. Rehefa Jesosy Kristy ry Vonsoa no mihazona azy dia mitoy zany ary mitoetra mafy orina e. Fa hono ahy e, tsetsa-tsetsa-tsiatro ity ry Evarista. Fa azo atao matesitra nefa fa resaka henoko e. Anony fa misy olona miaraka aminao iny any? Olona miaraka amiko? Tsy azoko a. Misy an'izany vehivavy izany ao miaraka aminao any e. Iza ny lazanao an'izany ry Vonsoa? Aiza moa ilay fanafody be dia be teo? Reto. Laha amin'ny vola ihany aloha izany vidy an'ireto fa tsy maintsy am'vidiko reto e. Ary aleo amin'izay hiditra moramora atao amin'ireo lao ato a. Tsy maintsy ho hitany amin'izay. Kely fotsiny no hoaniko amin'ity a. Fa tsy hihinana be dia be amin'ity a. Mino fa tsy maintsy ho hitan'ireo lao eo ahy e. Aiza, reto ka. Ary izay, aloha hiditra ty. Zay. Oay, andraikako. Fa tsy Samoeline ve ty tora anaty ty e? Fa inona nanjo azy teto ary? Ary toa misy fanafody miparitaka ane reto akaiko an'ireto e. De sanatria ve ka izy nihinana an'ireto e? Samoeline! 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 Tena tsy mahatsiaro tena marina. Ataoko ahoana ty? Narahantsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Singam-bolo nandavo ny vositra. Singam-bolo nandavo ny vositra. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Sylvain Razafindrafara no Evarista. Valéry Razanatsatovo no Vonsoa vadiny. Fitiavana Rasolo Arjao no Roland. Miriam Lalanyafo no Samoeline. Tojo Rabesan-dratana no Pastera. Amin'ny heriny toy izao kosa no anarantsika ny fizarana faharoa.
Iny natolotra ho antsika teo iny tokoa ny fizarana voalohany tamin'ny tantarantsika, mitondra ny lohateny hoe singam-bolo nandavo ny vositra. Raha ny tantarany hoenontsika teo dia nisy ilay raim-pianakaviana anankiray efa niteraka roa manambady atao hoe vita ny fombafomba rehetra rehefa no hamasinina teo anatrehan'Andriamanitra azy. Raha ny toetrany toa mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra na marimarina kokoa hoe nanohana mihitsy aza any Roland izy tamin'ny fandraisana azy ho mpandray mifanasany tombo. Tato ariana kely anefa nandalovan'ny fakapanahy ity raim-pianakaviana ity ka dia lavo nanjary niaraka tamin'ny Samueline izy. Rehefa tafiditra ara-fahotana dia nanomboka nanamary tena ity lehilahy ity ary nieritreritra fa mety ity fiarahany amin'ny tsy vadiny irery ity fa miaraka amin'ny vehivavy hafa. Ahoana ny nizodran'ny tantara teo rehefa nijoro Roland namany ka napita taminy sy nampatsiaro azy ny famarinan'ny ten'Andriamanitra dia tonga saina ihany izy, indrindra moa naherin'ny toriteny, nahenin'ireo hira ra-pilazantsara, ny vavaka izay nataon'ny vadiny ka nanomboka tonga saina tokoa izy. Dia nisaraka tamin'ny Samueline ilay sakaizany ivelan'ny tranony. Rehefa izay nefa no nitranga dia ahoana? Tsy nanaiky Samueline fa namony tena ary toa misy fikafika-mbadika kely ao anatin'izany. Amin'ny heriny moa no anarantsika ny fizarana faharoa amin'ity tantarantsika ity, singam-bolo nandavon'ny vositra. Namony tena marina tokoa ve Samueline? Sa mety hoe fetsiketsehany ivelany fotsiny ihany ka tsy tena tanteraka akory? Avelantsika treo aloha ny amin'ny famitinana fohy ny amin'iny fizarana voalohany singam-bolo nandavon'ny vositra iny. Andeha hiditra avetrany amin'ny lesona isika. Ny fanaovana fitandroa izay moa no lohahevitra izay resantsika tamin'ity indray mitoraka ity. Raha itsina dia ny amin'ny hoe fampirafesana ary raha somary alalinina misimisy kokoa miditra amin'ny sehatra maha-kristiana sika dia hoe ny fitsangajangana. Teboka anankiray voalohany aloha tsy mety ity fampirafesana ity fa velao atsaharo ajanony ialao tanteraka, tsy mety ny fampirafesana. Misy fomba tany sasany ohatrany hoe mety le fampirafesana mandrisika ho amin'ny fampirafesana ary tsy toy ny lehilahy raha tsy mampirafy ony fa dia hoe soa ny manandroa, indrindra moa toa hoe endriky ny fananam-bola eo amin'ny zareo lehilahy any amin'ireny foko sy faritra ireny ny fahafahany miaraka amina vehivavy maro. Raha any amin'ny testamenta taloha ihany koa izay toa raisin'ny sasany ho fanamarina tena loatra dia nisy ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanambady maro ary niaina tao anatin'izany hoe fampirafesan'izany tokoa, toa ny Salomona mpanjaka izao ohatra. Kanefa aoka tsy ny fahafantarantsika an'izany rehetrarehetra izany mihitsy akory no andeha namarina tena ka izay fomba tany avy any aminay mihitsy ilay mampirafy dia tsy maninona fa mampirafy na hoe ry Salomona koa raha mba nanao dia ahoana mihitsy moa izay ry Miriano sakananareo tsy mety sotr'izao mihitsy ty resaka fampirafesana ity. Fitiavana be dia be
tokony ho atolotra ho an'ny vady aman-janaka lasa mizarazara ho an'ny hafa ny velany. Ny vola mety lasa mizara ihany koa fa tsy ny fitiavana rery, ary ny fotoana lasa mizara ihany koa. Dia raha tokony hifantoka tsara eto amin'ny tena vady aman-janaka dia manjary lasa nkila-ba ho azy ny vady aman-janaka, ary tsy vitsy ireo misafidy andao ilay efa tena nekena teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vavolombelona maro, fa dia kopa-kelatra indray dia izay ilay antsoiny malagasy hoe nahity ny akanga tsara soratra hono hoe ka nanariny ko tamatrano. Ny lesona anankiray faharoa izay horaisintsika dia indrindra hitodiana na amin'ny kristianina aza indrindra. Ianareo izay efa mijoro tsara, aoka hitandrina fandrao maninona? Fandrao lavo. Efa fantatsika loatra iny tenin'Andriamanitra iny. Korintianina voalohany 10:12 ndao raisintsika ho tadidy tsara mihitsy amin'ity anio ity. Koa ianareo izay efa mijoro tsara, aoka izy hitandrina fandrao lavo. Io tsy misy mihitsy hoe satria mpanompon'Andriamanitra ngeza lahy dia hoe aisy efa tsy andaira-pakapanahy satria olo manana ndraikitra be dia hoe aisy efa tsy maintsy masina be zany d'office. Io tsy misy mihitsy hoe efa tena olona antim-panahy be iny ka tsy voazongozina, fa tena mila miambina sy mila mitandrina avokoa ny tsirairay, ary sy ny lehilahy ihany fa na ny vehivavy ihany koa azy, mba tsy ho tafalatsaka anatin'ilay fangam-panahy ao amin'ity fitsangajangana ity. Matetika aza ny fijoroantsika mihitsy no isan'ny sedraina ahitana raha tena mijoro marintsika na manakory, raha mety lalovana fangam-panahy ny fiainantsika. Ao anatin'ilay fitandremana manoloana n'ity resaka fampirafesana fitsangajangana ity dia ny fandosirana. Korintianina voalohany 4:9-10 misy zavatra sasany asain'Andriamanitra hatrehana, fa raha ity fitsangajangana ity manokana andosirana, mila mandositra, tsy hoe mafy be na hoe za tena matanjaka be arangava hatrehako otiny aty ihany ity fa tsy maninona, fa mila mandositra ny fitsangajangana isika. Raha misy zavatra mihelohelo mamofopofona fitsangajangana, ielao indrindra moa fa raha misy tantara ratsy izay efa mitady andrazona ny satananao, ielao mandosira mihitsy, miala tanteraka. Ao anatin'izany hoe mandositra zany mety tena hoe tapahana mihitsy fifandraisana amin'ilay olona, tsy mila mifampiresaka kely akory, tsy misy fifanakekezana tokony atao, fa rehefa hoe mandositra ny fitsangajangana dia mandositra. Ny fahotana rehetra ataon'ny olona mantsy ozy dia ny velan'ny tena ihany fa mpitsangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany, ary ao anatin'ilay hoe fifehezan-tena tsy ho tafiditra anatin'ilay fitsangajangana dia izay fandosirana izay no fiadiana atolotr'Andriamanitra ny olony. Ratsy anery reto ty fampirafesana ity ho ilay fiteny malagasy izay hoe ngabe nampirafy ony tonga telo voalatsa bidy, manitadra raha ohatra ny andevolahy mampirafy. Araka izany dia raha tedafina re olona ty fampirafesana, ajanony faingana, ajanony tsisy atakandro, tapao mihitsy, alao avitsory, andosira,
izay mba tsy ho tratra toa ny Evariste tao anatin'ny tantarantsika. Dia satra ho tohizana trano moa ny tafatafa fa ny fotoana nefa manapetra dia manapetra ka dia raha mety ianao mametraka ny mandra-piresaka ary manao ny kopakopa-tanana ho amin'ny manaraka indray tompoko izay mpankafy Kristy atao anatin'ny fandarana Baiboly sy Kolontsaina eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Manome fotoananao indray amin'ny heriny toy izao tsika manaraka amin'ny fizarana faharoa amin'ny tantariny Singambolo nandavan'ny Vositra. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Atolotry ny mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina.